maintsy nirosona ilay atrikasa tolokevitra ara-pamokarana ifotony entina indrindra anapina ny tantsaha malagasy izay isan'ny mitana anjara toerana lehibe tokoa ao anatin'ny sehatra ny toe-karena amin'izao fotoana izao satria dia efa mananiky ny valopolo isanjaton'ny malagasy no ao anatin'izay tontolo ny fambolena sy ny fiompiana izay. Manan-karena Madagasikara amin'ny alalan'ireo tantsaha mivelona amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana izay mahery ny fitopolo isanjaton'ny mponina kanefa dia tsy voatrandraka izany vokany himiana ny vokatra. Isan'ny voatra izany nandritry ny atrikasa mikasika ny tolokevitra ara-pamokarana ifotony izay nitotsaina tetsy amin'ny hikiny azy aretsina ansana olana mahatonga izany tsy vahampiny tolokevitra ifotony. Maro izany ireo olana sehatry ny vokatra voalohany indrindra dia resaka fampiofanana. Ty betsaka ny karazana fampiofanana amin'izao dia fampiarana azy nefa somary mandringa ihany ka zay zany anisan'ny tena olana. Manaraka an'izay zany dia olana ihany koa ny resaka fitaovana zany amin'ny fitaovana fana anisan'ny olana ihany koa zany mahakasika ny resaka tsena satria ny tantsaha zany somary mahoe miaina amin'ny tontolo ambanivohitra zay tsy dia maharaka loatra ilay fitonjavatra ty andrenivohitra dia napetraka ireo mpanolo-kevitra ifotony ireo zany mba tena iserasera ifanakalo-kevitra andreo tantsaha mba hamahan'ilay olana izay tena mianjady eo anivon'ireo tantsaha. Maro tombontsoa andrasan'ireo tantsaha amin'ny alalan'ny fampiarana resosi-kevitra ivoaka aorian'ity atrikasa mikasika ny tolokevitra ifotony ity. Satria ny tantsaha mpamokatra zany tsy mipetraka ao amin'ny resaka fampiofanana irery ihany. Eo ihany koa ilay fampiarana ilay fampiofanana fa kosa zany ilan'ireo tantsaha mpamokatra ireo zany miserasera amin'ireo mpanolo-kevitra ara-pamokarana ireo ahafahany manatsara hatrany hatrany zany andreo famokarana azy atao satria miovaova araky n'ilay zava-misy zany ilay fanatsarana ilay famokarana atao dia ilana zany fahatongavan'ireny conseiller de proximité reny zany any fotony mba tena fandray vatana amin'ireo tantsaha mpamokatra. Nanamarika ny atrikasa ny fifanaovatsiny ho fanamafisana ny fampiroboroboana ny tolokevitra ara-pamokarana ifotony teo amin'ireo ho ministera isan'isany.